sabotsy avy zao no anatanterahana etsy amin'ny Petit palais du sport ny hetsika university prayer ny tanora no hoavin'ny firenena manana ny tanjony manokana maton'ny karakara izao hetsika izao ny karakara araka izao fanazavana izao. University prayer io hetsika io dia hetsika zay isika amin'ny section chrétienne no atao hoe initiateur lantsiny amin'ny teny vahiny dia rehefa azonay le vision dia nizarainay tamin'ny atao hoe mpianatra eny amin'ny université maro na miakina fanjakana na tsy miakina dia taorianan'izay naparitaka izy dia maro ny atao hoe mpianatra université ireo mpitarika amin'ny sehatra kristiana na tsy kristiana koa raha resy lahatra tamin'le vina mipetraka hoe raha zay olona raha ny olona manan'Andriamanitra no eo amin'ny fitondrana rapitso satria na tiana na tsy tiana zay mpianatra université no mitantana firenena eny amin'ny atao hoe orinasa rehetrarehetra rapitso dia zay ny namparitanay hoe raha ny olona manan'Andriamanitra manana Jesosy Kristy no mitantana zany misy fiovany eo amin'ny toe-tsaina toe-po dia zay mino misy zavatra miova eto amin'ny firenena dia zay le tena tanjona naparitaka ay tamin'ny mpianatra université maro sy mpitondra fiangonana koa teto Antananarivo. University movement ny anaran'le hetsika fanomboana an'le hetsika dia misy natao university prayer amin'ny sabotsy zao amin'ny 22 mars moa zany amin'ny roa sasany ao amin'ny Petit palais de sport izy io mandritra ny adiny 3 eo ny fotoana misokatra amin'ny 12 sasany vavahady tsara mariany zay dia manomboka izy amin'ny roa sasany dia mizara anankiroa ny le fotoana zany hoe io adiny 3 ny hetsika voalohany zay andraisan'ny université maromaro zany hoe amin'ny alalan'ny hira na drama zany dia elany alalan'ny afatra na message ny falamakavelo zay paity hoe karena kristiana koa ary manana fifandraisana tsara amin'ny tanora dia aorianan'izay misy mpanakanto anankitelo lehibe zay natsoinay dia Joseph Daf dia undergrad vision dia the singers of Jesus. Hetsika voalohany mihitsy io zany hoe hetsika voalohany zay niraisan'ny mpianatra université maro teto Antananarivo. Isan'ny mampiavaka azy isy vavaka manokana ho an'ny mpianatra université fizarana an'le vina koa an'ny mpianatra université zay ho avy any dia ampahafantarina zay vina zay ho an'ny firenena ho an'ny tanora satria nambarako teo hoe ny tanora no avin'ny firenena dia zay ny tena mibana ao anatin'ilay hetsika zany mandritra ny adiny 3 eo. Ny vidim-pidinana tena atao hoe maimaimpona le izy fa misy fanasana zany sur invitation le hetsika dia tiana marina aloha hoe tiana efa somary vitsy sisa ny fanasana ny invitation fa afaka mandalo eny akatso zay mbola tsy nahazo eny akatso mety mbola misy dia eny ny manontany amin'le invitation dia manentana ny tanora rehetra na kristiana ianao na tsy kristiana dia mahatsapy ianao hoe manana didy ho an'ny firenentsika ho an'ny fitantanana amin'ny firenena dia manentana ny tanora rehetra ho avy amin'io amin'ny 12 sasany misokatra ny vavahady dia amin'ny 2 sasany manomboka ny fotoana.